Placide Tovavy ankafaliana trano miarabako anao izay manaraka ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ka ety am-piandohana dia asaiko ampanajany ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra aloha dia lohateny misongadina avy hatrany. Vavykely efa taona avy nanosy-patrana no maty vokatry ny fanolanana nahazo azy ka gokana ny fivaviana ny fitombenany hoy ireo fianakaviany androany. Ahiny izy ireo indray niteraka io zazo io ihany no nahavandoza hoy ireo fianakaviana ireo androany izay nanao antso ny jerena io raharaha io. Dolan'ireo mponina tao ambositra androany ny tranony iray tamin'ireo olona voapanga tamin'ny raharaha famonoana ny Larissa ilay tovovavy kely tsy hita nanomboka ny 3 jona. Omaly ariva taorian'ny fanadihadiana natao tamin'ny olona voaroroy no nanorony ireo ny toerana nametrahany ny nofo mangatsiaka ny Larissa. Androany maraina no nantanteraka dia be ny hodidinan'ny tanàna ny antsony amoahana ireo nahavandoza ny mponina. Mety sy tsy ho ampozina ny voaka ao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny fakanan-keriny sy famonoana olona misy amin'izao fotoana ho ny filohan'ny fanabozana. Ny filohan'ny fanabozana azy no namoaka androany fa natao sorona Isaal ilay tovovavy kely 12 taona vao afaka fanadinana CEPE avy any Ampefiloha-Ambodirano hita tany Amboanjo be Iavoloha ny 3 jona lasa teo ary efa voasambotra ny olona navandoza. Mbola nanomboka ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat ho ny ministera ny fampianarana ambony. Na izany aza, ezahana ny amoahana ny valim-panadinana ao anatin'ny iray volana. Anaraka ny meteo na ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso kosa indray ary sika izao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Indray tompoklasy tompokavavy no entsina ira-balantsika rehetra any an-tokantrano any amin'izao fotoana izao izay atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara makasika amin'ny toetrandrontsika ho an'ny rampitso dia malefaka ny varatraza izay no andrafitra ny toetry ny andro araka izany dia sika omaina aloha zany ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ho an'izay rampitso izay ndahoary ho fantarisika amin'ny antsipiriany makasika an'izay amety ho toetry ny andro izay araka izao hitantsika izao raha ho an'ny afotany sy ny any fianaran-tsoany dia vinavinaina isy aloha zany izay zavina izay ny vomaraina fa isava tsikelikely eny zay ny tolakandro ny aninosy be kosa no anuizantsika an'izay amety ho toetry ny andro izay dia araka izao hitantsika izao dia vinavinaina isy aloha zany ny orana tandrifindrahoana ho anareo any nosy be ihany ka ny manodidina 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana fandraiky amin'izay afaratoka kosa iverenantsika ireto fahatra sisa amin'ny ireto dia hibalika mihitsy ny masoandro ho an'ny tontolo iara sy ny any mahajangany raha omalika kosa nefa ny toetry ny andro ny ao amin'ny tapany avaratry Madagasikara ao ahitana orana tandrifindrahoana ho an'ny ao amin'ny ilana tsinanany nosy ao toy izay ary raha ny tsara fantatry ny makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina fa raha ny tapany ariva kosa indray ary zao no anuizantsika an'izay amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary dia araka izao hitantsika izao dia vinavinaina omalika aloha zany ny toetry ny andro ho an'ny afotany sy ny atao fianaran'ny soato mbola itoy izay orana tandrifindrahoana izay ho an'ny atao masinato raha ifandimy kosa nefa ny rahoana sy masoandro amin'ny faritra sisa amin'ny eto Madagasikara ny maripana fandraiky amin'izay no fantarisika manaraka dia tazantsika amin'izao fa ho anareo any fianaran-tsoany no ahitantsika ny maripana bandrindra izay mandina ny 12 degré celsius ary tazantsika kosa ho an'ny any mahajangany ny maripana ambondrindra izay mandina ny 4 degré celsius toy izay ary raha ny tsara ho fantatry ny makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso ankatrana feno ary isika rehetra izay niaraka aminay hatramin'ny farany ary anasananao hatrany ny Real News ny vaovao marina eto amin'ny Real TV Madagasikara mameo fotoanantsika ary ho amin'ny rampitso indray fenona tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny namanao. Orange. Mialohan'ny idirantsika amin'ny antsipiriam-baovao ary loha dia ndeha iverenantsika vetivety ny lohateny misongadina. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journée.
Ny tena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainanao. Andao hanao vacances Scofield Travel Pikarakara Voyage Fantadaza Antsouyalni 038 05 509 32 na 02 03 377 30. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Gel douche Voy, la fraîcheur et le plaisir d'une douche parfumée chaque jour. Voy, le bien-être pour tous au quotidien. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez DP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir Presto Suprême, Missao Vovô, sauce Norma B. Vavy kely efa taona avy nanosy-patrana no maty vokatry ny fanolanana nahazo azy ka gokana ny fivavina ny fitombenany hoy ireo fianakaviany androany. Ahiny izy ireo indray niteraka io zazy io ihany no nahavandoza hoy ireo fianakaviana ireo androany izay nanao antso nijerena io raharaha io. Dolan'ireo mponina tao ambositra androany ny tranony iray tamin'ireo olona voapanga tamin'ny raharaha famonoana ny Larissa ilay tovovavy kely tsy hita nanomboka ny 3 jona. Omaly ariva tao aorian'ny fanadihadiana natao tamin'ny olona voaroroy no nanorona izy ireo ny toerana nametrahany ny nofo mangatsiaka ny Larissa. Androany maraina no nantanteraka dia be ny hodidinan'ny tanàna ny antso ny amoahana ireo nahavandoza ny mponina. Mety sy tsy ho ampozina ny voaka ao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny fakanan-keriny sy famonoana olona misy amin'izao fotoana hoy ny filohan'ny fanavaozana. Ny filohan'ny fanavaozana azy no namoaka androany fa natao sorona isa alina ilay tovovavy kely 12 taona vao afaka fanadinana CEPE avy any Ampefiloha-Ambodirano hita fatany Amboanjo be Iavoloha ny 3 jona lasa teo ary efa voasambotra ny olona navandoza. Mbola nanomboka ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat hoy ny ministera ny fampianarana ambony. Na izany aza, ezahana ny amoahana ny valim-panadinana ao anatin'ny iray volana. Idirantsika avy hatrany amin'ny Antsipri am-baovao, zazavavy kely efa taona avy any Anosy-Patrana no maty vokatry ny fanolanana sy ny ratra nahazo azy omaly ariva. Simba tanteraka ny fivaviny sy ny fitombenany ary misy may ny afo-tsigara ny tanany ary mbola nahitana potipotika éponge ihany koa tany anatiny raha nihita nandritra ny fitsaboana azy teny amin'ny hopitaly hoy ny fianakaviany. Ahiny ny fianakaviany hoy ny iray niteraka azy ihany no nahavandoza ary ny antsony izy ireo mpitandro ny filaminana. Mitatra izay Leonardo Andriaparany sy Ezekia Ermalala. Zazavavy kely iray 4 taona no maty omaly vokatry ny fanolanana sy ny ratra nahazo azy raha ny fitantarany fianakaviany. Voalaza fa nisaraka ny ray aman-dreny io zaza io 3 volana lasa izay ka ny reny no misana ny fitazana azy.
alainy reny mpianakaviana isan'andro nefa io zanany vavikely io raha ny fitantarany renibe an'ilay zazavavikely. Efa tapaka lalan-dramo ity renibe ity ka tsy naharaka ny fanaraha-maso ny fihetsika ny renim-pianakaviana raha ny fitantarany. Ny trangana azo azy aloha tsy fantatro fa alain'le rainy tao amiketo hoentiny mandeha makany amin'ny sakafo le zaza hoe alao izy hoentiko anaraka fa zaza avesy hitanareo zao. Ohatr'izay foana no ataony an'le zaza isan'andro isan'andro dia ny riva miaraka amin'ny reniny mody satria ny reniny ngarama manary vaky ohatsena. Eo amin'ny amin'ny 6 eo na 10 makazety ny dadany hoe taty reto entina amin'ny sakafo. Napetraka ny ren'ilay zazavavikely ao amin'ny renibeany ity isan'andro nefa io zaza io tao anatin'ny 3 volana ny sarahanizy mivady raha ny fitantarany hatrany. 3 volana ny sarahanizy roa dia 3 volana ny nametrahan'le reniny an'le zaza eto ny reniny ngarama manary vaky ohatsena ohatsena miaraka amin'ny reniny mody amin'ny hariva. Minindreniny any an-tsena na fampikaroka any Nosy any zareo maka an'le zaza menada izy. Voalaza fa tao anatin'ny 3 volana no nitarainan'io zazavavikely io marary kibo ary noentina niditra hopitaly raha ny fitantarany renibeany hatrany. Na tsy karitra ninina mihitsy aloha fa sabo 2 volana zay le zaza milaza marary kibo dia mangery kakana foana dia tapa-kevitra ny reniny nitondra azy niditra hopitaly mba dia mba mandeha maniny kakana injanako ahy anisy kakana andeha foana zany nefa le zaza tsy mena fanafodi-kakana tsy nanina. Milaza fa tsy nahalalana inona koa aza ny raha vavindren'ny zaza voaolana raha tsy tany amin'ny hopitaly nitsaboana azy na dia samy mpiara-monina aza hoy ny fitantarany. Dia avy eo moa zany zay efa tonga tany amin'ny hopitaly vao nahitany niratra tamin'ny vodin'ilay zaza iny. Dia teo zany zay ny samy velom-panontaniana fa zay moa zany samy tsy nafantatra hoe ahoana. Fa teo zany vao tena navadibady kely zazakely dia hitanay ohatran'ny goaka be ny vodiny. Dia samy mifamory teo zay fianakaviana hoe ahoana retiny atao matsely miaraka an'ilay soapavinay zany. Dia tsisy zava-patanay mihitsy le izy hoe tena voaolana marina ve le zaza sa ahoana. Fa dia rehefa hitanay fa tena reraka ny ain'ilay zaza dia mifampiasa teo ihany zay mpiray tapo. Dia zay moa zany araky ny voalazako teo hoe samy miasa zay dia sisy nahita zay ny antohan'ilay zavatra fa efa tao alohan'io ony zany no natsikaritra zavatra le zokiny kely sendra nandalo tany telo mianadama tsy izy zareo sendra nandalo tany ony zany le zokiny kely lakely io dia nahita zavatra nataon'le zazavavy kely hoe biby be io sady miafina ony le zazakely no misalobona lamba omba mifandrina misalobona dara zany matsely le data no lazainy fa biby be dia efa maty nefa le zaza vao zay le zokiny kely ty zany no mahita anazy ohatra ny matahotra ny dadany zany le zazakely. Nahitana zavatra hafahafa mony vatan'io zaza io nandritra ny fitsaboana azy tany amin'ny hopitaly raha ny fitantarany raha vavindreniny hatrany. Rehefa sondiny dokotera ny sakafon'le zaza mantsy zany ronono solo sakafo atsofoka eo amin'ny orony le izy. Dia rehefa misy zavatra sondiny dokotera zany eo lefa andefasana sakafo iny dia misy zavatra mavomavo dia potipotika éponge dia tsy hainay intsony na hoe ronono reny fa misy zavatra maitsomaitso dia misy zavatra mavomavo dia misy potika éponge maromaro ao anatin'le boatina orta rehefa avy sondina le zavatra anatin'le zaza. Ohatrany hoe karazany hoe nanetsemany an'le zaza io zany fa tsy haiko hoe tsetsemany tany avava ve zany tsetsemany taiza fa efa grave le izy vao hitanay fianakaviana ilay vehivavy. Dia zay koa tsy nahalala raha teo. Ny rain'io zaza io no ahiny fianakaviana nahavanina loza noho ny fihetsika nataony io ny fianakaviana. Fa zay moa tsy mahafantatra fa ny fahazahoana anazy aloha tia zay ary izy koa tamin'le teto le hoe tena hoentina hiditra hopitaly le zaza mbola tonga teto koa izy ohatry le zay avinay anankiray naka le zaza dia nidivana teto zany le zaza fa tsy avelany hoentina miditra hopitaly. Dia vao nitenen'le zaobavinay anankiray hono izy hoe na ola tena le zaza dia miborokely tena moly teto amin'ny tanany dia lasa izy mitsoaka dia tsy miverina intsony ary tsy nakany amin'ny hopitaly izy fa niditra tsokosoko tany hono izy misendra nandalo kely tany. Voalaza fa nalain'ny polisy tiany nosopatrana moa ilay raim-pianakaviana ahiny fianakaviana no nanavandoza raha nambaran'izy ireo. Zay loha zay tsy nahazo constat ny dokotera hoe misy an'izay marina. Fa izy fa volana. Fa tena hoe ahinay mpianakavy. Moa le izy koa nalainay sary dia efa naseho amin'ny polisy le sary. Dia izy zany zao aiza amin'izao le rangahy zany zao aiza. Lasan'ny polisy izy. Tsara lalàna. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana moa ireto fianakaviana ireto hijery manokana hitranga ity raha nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety amin'ny News Androany. Vaovao mikasika izay trangam-piarahamonina izay hatrany hita fa tao anaty lava-piringa omaly ariva ny vata mangatsiaka ny Larisa zazavavy kely 10 taona monina tao Ambositra nanaovany iray aman-dreniny Ombay mitady nandritra ny 2 volana sy 13 andro. Ny 30 aprily no nahitana azy farany andeha hianatra ary tsy niverina no tao an-trano intsony tao aoriana izay raha ny fitantaran'ny fianakaviany.
olona miisa efatra no voapanga ary nanaovana fanadihadiana momba ity raharaha ity ny volana May lasa teo ka ireo ihany no nanondro ny toerana nasian'izy ireo ny vatana mangatsiaka ny Larissa rehefa naverina natao fanadihadiana tamin'ny Zandary indray raha nitatitra avy amin'ny tony pampanolalana ambara tonga voalohany ao Ambositra. Fintin'izay entiny Valsoa Andrianirina. Ny 30 aprily 2024 lasa teo no nahitana farany any Larissa zazavavy kely 10 taona monina tao Vatovory Ambositra. Andeha hianatra mody sekoly no nialany tao amin'ny trano fonenany tamin'ny fotoana io raha ny fitantarany fianakaviany. Nandeha irery ary tsy nisy nanatra izy tamin'ny fotoana io ho ny fianakaviany herinandro lasa teo tao anatin'ny antso avy nataon'izy ireo ho fitadiavana any Larissa. Zahay vaty moa zany dia zaza tamin'ny 30 avril handeha hianatra hiditra amin'ny ray sasany ao amin'ny Masera i Larissa fotoana classe de 7e amin'ny Masera ny Saint-Hubert Ambositra dia handeha hianatra izy dia nalefa tsy nanome frais bajaja izahay sady tsy nanome frais posy fa nandeha satria ray aman-dreniny nandeha teraka tany amin'ny hôpitaly dia somary sahirakirana tamin'ny teraka dia nalefa izy dia tonga tamin'ny 5 hariva anay tsy nafantatra hoe izy tsy nandeha tany an-dakilasy ny tany ampianarana koa tsy nampandriako hoe tsy ato Larissa nefa ny kitapo ny tabela tao ampianarana tamin'ny izy nandeha taloha dia kay izy tany ampianarana tamin'ny roa. Ny andro ny 30 aprily ihany nefa no nisy ny antso ireo ray aman-dreny rehefa hariva ny andro ary nilazana fa tany Antsirabe Larissa nitakin'ireo olona ny antso vola ireo ray aman-dreny Larissa tamin'ny fotoana io. Tonga ny tambiny nisy ny antso vady hoe mandehana ty Antsirabe anareo fa aty zanakareo dia mitondra vola 30 tapitrisa dia teo anay migago hoe fa zanakanay iza zany dia teo nanontany mitondra posy sady nanontany tany an-trano ramoseko miteny hoe fa iany be fa iany tao an-trano dia jerena i Larissa zanakay faharoa dia varitokana izy io no very tsahita dia teo taitra amin'izay zany anay avady. Nilaza ho tsy manam-bola tamin'ny mpakakely ny zana nefa ny fianakaviana tamin'ny fotoana io ary niezaka ny fandresy lahatra tamin'ireo nitazona azy raha ny fitantaran'ny fianakaviana. Niantso ihany amin'ny appel commune mpangalatra dia miteny zareo hoe malako tsiny ianareo dia ramoseko miteny hoe anay tsy manam-bola tapisa fa mba atao izay fanarahana fa omenay volanareo ry averina anareo zanakanay dia izy miteny hoe 20 tapisa ohatsy ny farany alainay aminareo. Ny andro ny iray May avy eo nandrahoana ny ray aman-dreny Larissa ireo nakakeliny ary mbola nitaky lela-vola. Premier May tamin'ny andro zoma dia savoana andefa vola alohay dia tonga ny sabotsy maraina tamin'ny 2 May dia menasy amin'izay zareo sady tena nandrahana tena nandrano tsy mandefa vola fa volinay ty zazakely ty dia teo amin'izay nay avady miteny tsy misy cash-point mahazaka ny vola fa atao akory dia miteny amin'izay zareo efatra tapitrisa ohatsy no alaivo dia ny 9 tapitrisa raisinay amin'ny hariva sady mandray any zazakely anareo dia farany moa ngay dia nanapa-kevitra sy ny fianakaviana rehetra tao an-trano dia nandefa ny efatra tapitrisa nandefa ny 20 millions francs nalefa tamin'ny cash-point dia sady niandry ny lera tamin'ny enina sasany fa eo Ambositra 40 koa no handraisana ny vola sy ny zazakely. Tsy azo tsony nefa ireo olon-dratsy ireo rehefa hariva ny andro ho ihany ireny Larissa. Tonga ny tamin'ny fito sasany eo tsanandray appel tsony zareo sady mivory zareo telefony. Tao anatin'ny 2 volana sy 20 andro no nanaovana omby mitady any Larissa ary nanaova ny fianakaviana antso tamin'ny tambazotra tserasera raha nitatitra hatrany. Rehefa nandeha ny fanadihadiana nataony mpitandro ny filaminana nisy olona voasambotry ny polisy-pirenena tao Ambositra momba ny raharaha fakanakeriny any Larissa. Rehefa nandeha ny fanadihadiana savaranandro rehetra teo anatrehan'ny polisy-pirenena dia nahatratra olona 4 izy ireo izay natolotra ny fampanoavana avokoa ny andron'ny 9 ny volana May 2024.
Noraisy ny mpitsara-panao famotorana ny raharaha taoriana ny fampiakarana fampanoavana andro voapanga ireo. Noraisy ny zandary aveo nitoy ny fanadihadiana. Olona iray tamin'ireo voapanga no niaiky ary nanondro ny toerana nasian'izy ireo ny nofo mangatsiaka ny Raisa raha nitatitra hatrany. Rehefa nandeha kosa ny fanadihadiana teo anivon'ny mpitsara-panao famotorana dia nanapa-kevitra ny mpitsara-panao famotorana nanandrify ny raharaha amoaka ilay atao hoe délégation judiciaire ka nametraka ny raharaha koa ho ataon'ny gendarmerie-pirenena indray koa ny fanadihadiana tao anatin'izay. Be dia be ny hetsika rehetra ara-paikady sy mahakasika fanadihadiana natao arak'izany ny réquisition, ny perquisition sy ny sisa maro. Teo ihany koa ny fiainona foana andreo voapanga izay voakasika sy ny vavolombelona ary ny ray aman-dreny ilay miara-mibona. Nivoaka ihany koa tao anatin'ny fanadihadiana zandary omaly ariva ny toerana nametrahany voapanga any Larisa. Dia nivoaka tao anatin'ny izay famotorana izay ny fiekena ny voapanga voalohany izay fiekena efa nataony hatrany amin'ny polisy-pirenena moa izy io fa ny filazana ny toerana nisy ilay zaza no tsy nety nivoaka tanatin'izay. Taty amin'ny fanadihadiana tao aorian'ny délégation judiciaire nomena gendarmerie kosa nefa tamin'ny androny androany dia mbola nitoy ihany ilay izy ary androany vao niaika ilay voapanga indray sy nanoro ny toerana nasiana ilay zaza izay nangalariny ary zao tsika tonga eto amin'ity toerana izao ary ny raha nahita sy tazana teo fa tao ilay zaza miaraka amin'ny akanjony sy ny mombamomba anazy rehetra. Tsy maintsy ataovy hatrany moa ny fandevenana io zaza io noho izy efa simba tamin'ny fotoana namoahana nofo mangatsikany. Kasika iny vaovao io iny hatrany nodoran'ireo andian'olona tao ambositra ny tranony olona voaroroy sy voapanga tamin'ny famonoana ny Larisa androany ariva. Androany atoandro kosa no entindreo fianakaviana sy ny mponina ny odinidina ny tanàna n'Ambositra ny nofo mangatsiaka ny tovovavy kely io ary nanaovan'izy ireo fitakiana ny amoahana ireo nahavandoza ireo. Andrasana ho tapivinany moa ny nofo mangatsiaka ny Larisa ary marobe ireo olona tonga teny an-toerana ho an'ny androany io. Ilay aroarantsika ny fanampanazavana mahakasika izay eo amin'ny horonan-tsary tao amin'ny compte Facebook ny Ramagla avy ao Ambositra. Nisy ny diabe notanteran'ireo mponina tao Ambositra nentana niodina ny tanàn'Ambositra ary noentin'izy ireo tamin'izany nofo mangatsiaka ny Larisa. Napetraka ireo mponina sy ny fianakaviana natateraka ny diabe teo amin'ny fiara mitondra nofo mangatsiaka ny totovovavy kely ity ny hoe justice pour Larisa. Io ambony tomobila io ny nofo mangatsiaka ny Larisa. Justice pour Larisa meo anay ny ratsy. Zay no sora-baventy izay hita niaraka ny entana tamin'io diabe io avokoa moa ireo nitaky ny hanomezan'ireo olona ratsy tamin'ny raharaha nahafaty ity tovovavy kely ity. Notakin'ireo nanatanteraka ny diabe ty ny andalana avokoa ny amoahana amin'ny mpamono olona tao anatin'ity raharaha ity. Voaty tetreny andrefatsiny. Ningavian'ny vatovorony nofo mangatsiaka Larisa ary nentana teny tapivinany tao amin'ny tanàn'Ambositra no tsy any fianakaviany ny havany sy ny fiarahamonina ary mibonina tao Ambositra. Tsara moa ny antsoantson'ireo nitaky ny amoahana ny olona namono Larisa ireo.
nanomboka teo avy eo no efa nandeha ny hika nataon'ireo amin'ny andorana ny tranon'ireo voaroaroa tamin'io raharaha io raha toa ka tsy mivoaka ny olona navandoza. Feno 20 taona amin'ny 17 volana Jolay ho avy izao i Larisa hoy ny solitena ndray fitenenina tao Tapifinany io. Isan'ny tsy hotony, isan'ny tsy rasa-dranomasy, rehefa naheno fa any anaty lava-pringa no paritaka ny vata mangatsika ny tovovavy Larisa. Eo anatrehazanty izao. Eo anatrehazanty izao nataoka atsika aoka nambotsy. Andriamatolanto vato sy fianakaviana araka voalaza teo. Dia mitondra fakasitrana feno amin'ny fiombonam-po amin'izy ireo. Amin'izao fahatongavantsika maro eto Antapivinany zao. Manam-pirofo zao fa iray isika malagasy rehefa misy ny zavatra manjo. Nandrasana teny amin'ny tokantrano ny vato voromono nofo mangatsika ny Larisa. Tao anatin'ny fandraisam-pitenenana solitena fianakaviana io aza efa saika tsy vita izany noho ny fitakian'ireo olona Tapifinany ny olona navandoza. Vita izaya araka ny tenin'izy vato dia mody eny tokantrano eny vatovory Larisa. Mody eny tokantrano Larisa dia andrasany eny androany any. Ny ray aman-dreny rehetra manapa-kevitra amin'ny atao amin'ny fananana farany azy. Efa hita teny Tapifinany avokoa moa ny mpitandro ny filaminana. Ny fitantarana nataon'ny Ramagla tamin'ny horonan-tsary mivantana nataony ihany koa fa tonga tany amin'ny tranon'ny olona iray voaroaroa ireo olona ireo. Eny ivato voro no misy io trano dorany olona io ary efa nisy aza ny fandrobana talohan'izay. Misy olona anankiray amin'ireo navandoza izay voatazona ny anivon'ny fonja anisany navandoza dia ikarany hatezeram-bahoaka ny trano fonenan'izany olona izany dia efa miainga ny fandoroana ato izany efa nalain'olona izay tokony alaina dia efa miainga manomboka miakatra ny afo ato manomboka miakatra ny afo ao ambony ao raha ny hita ety toerana efa nalain'olona izay azony alaina noho ny atezeram-bahoaka efa raikitra ny fandoroana ato. May moa io trano io izay ambarany mponina fa isan'ny amin'ireo olona efatra nanatanteraka ny famonoana ny Larisa. Fa araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fitsarana ny ariva teo moa dia nidoboka amponjavonjo maika eny amin'ny fonja be ny Tsiafa ny roa voaroaroa tamin'ny famonoana io zazavavy kely tany Ambositra antsoina hoe Larisa io. Ankoatra izay nalefa eny Antanimora ihany koa ireo roa vavy ankoatra azy roa amin'ny rahalahy. Fanatao ho andro fisaonam-pirenena manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara raha mpitso zoma 4 Jolay 2024 ho fahatsiarovana ireo niarambona tamin'ny fakanan-keriny sy famonoana olona natao hoentina manakorontanana ny fitoniana ara-politika ny fanjakana malagasy raha ny didim-panjakana no raisiny filohan'ny fanavaozana omaly.
natao andro tsy asana nefa andresakarama io andro rahampitsy io raha nididim-panjakana nampahafatary ny fiadidinan'ny repoblika ny fanavaozana atrany ao anatin'ny fepetra amin'ny fisaonam-pirenena io ny fanidina amin'ny antsasany amin'ny tsorakazo ny sainam-pirenena voarara ihany koa ny fety amandanonana ampabe maso rehetra ary akatona avokoa ny toerana fivarotana zava-pisotro rehetra raha io fampahafantarana io atrany izy ihany koa moa ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho tanterahana eny amin'ny parvia Analakely ho fanamariana izay fisaonam-pirenena manomboka amin'ny 7 rasy maraina raha nitatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana omaly moa dia misy 900 ireo tranga fahaverezana olona manerana ny nosy ka mbola karohana ny 7 amin'ireo enina kosa ny nodimandry vokatry ny sorona sy ny mbalifaty ary ny famonoan-tena raha nitatitra hatrany mikasika izay vaovao izay hatrany mety hisy tsy ho ampozina ny voaka ao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny fakana-keriny sy famonoana ny malagasy misy amin'izao fotoana izao io raha nambarany filohan'ny fanavaozana androany efa mandeha amin'ny lalina kokoa mantsy ny fanadihadiana raha ny nambarany natao sorona ihany koa isahala ilay tovovavy kely 12 taona vao afaka fanadinana CEPE teo ka hita faty teny Amboanjobe ny 30 jona 2024 ary efa voasambotra ny olona mpanao sorona azy raha ny fampahafantarana ofisialy nentin'ny filohan'ny fanavaozana atrany tozy Rabefatra sy Andry Rabesotra natao sorona isahala ilay tovovavy kely 12 taona hita faty ny 30 jona lasa teo teny Amboanjobe raha toka tiany ampia filoha Ambodirano monina raha ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana repoblika androany efa voapirofo ny olona nanao sorona ity zazavavy kely ity ary efa tratra hoy ny filohan'ny fanavaozana ohatra hoe le namono ny sahala kely teo ampia filoha Ambodirano zao dia efa tratra sarotra fotsiny moako ny amoaka azy fa tsika malagasy tia manao fisaram-bahoaka dia ny amoaka an'izay manahirana ary raha iaino ny zavatra tiany atao moa nareo dia sorona le izy na ny amoaka an'izany amin'ny vahoaka malagasy dia efa maharikoriko mieritreritra azy zazakely 4 taona vao afaka CPE no vonoana no resaka sorona no ny fitiavakarena iny aloha zany no efa tratra tsy maintsy ho hita avokoa ireo olona tomponantoka tamin'ny fakana-keriny sy ny famonoana malagasy amin'izao hoy ny filohan'ny fanavaozana tsy ho ela dia hisy vokatra mikasika io raha io ary mety tsy ampozana aza ny vokatra ny fanadihadiana ny ankety rehetra efa maro le varira tany Atoliary moa efa niresaka iny ny fampanaovana omaly efa misy olona tratra fa nalefa tia tsy afahy any amin'ny 20 eo angamba isany nanao an'ireny varira reny any eto Antananarivo dia namono ny sahala kely aloha no efa tratra dia ny ankoatran'izay mbola maro ny ankety mandeha amintsika miteny zao ary za mino fa tsy ho ela dia mety hisy vokatra ary mety misy zavatra tsy ampozitsika angamba hoe izy ny manao an'io zavatra io zay angamba ny azoko tenena noho io tranga mampalahelo misy eto amin'ny firenena io no antony anohanan'ny filohan'ny fanavaozana ny fotoam-pivavahana tariny FFKM rahampitso eny Analakely anatin'ny fisaonam-pirenena hoy ny filoha androany rahampitso zao ny FFKM anao karazana fivavahana eo amin'ny parvia Analakely fivavahana iraisam-pinoana dia amin'ny maha-fivavahana azy satria ny firenena mandalo fotoana hafahafa amin'izao amin'ny zavatra misy io dia za zao dia amaly ny antso na iza finoana na iza fiangonana manao fivavahana ho an'ny firenena dia mamaly antso za eo amin'ny fitondram-panjakana ny antso ny anaovana loko fotsy moa ny colonel Mikael Randrianirina ho an'ny rahampitso io raha toko eto androany fa hiakanjo ny akanjo mampiandry azy ara-pitso ary manao antso avy amin'ireo rahalahy mpiandry anabavika mpiandry rehetra na fiangonan'inona mba hanamafy handrakotra fotsy ny parvia Analakely satria ny fotsy dia lokony fahazavana fa tsy lokony aizina tsy akory omaly moa no namoaka anatin'ny fialan-kevitry ny ministra ny fitondram-panjakana fa ho atao andro fisaonam-pirenena ny zoma 24 ny volana Jolay io fa mila fandravana ny herin'ny maizina mandrava ny taranaka izay antony fanjavonan'ny olona sy ny von'olona amin'izao ho ny filohan'ny FFKM Monseigneur Ranarivelo John androany mampikorotana mantsy ny zava-mitranga amin'izao ka ny antson'ny kristianina rehetra manerana ny nosy anatanteraka fotoam-pivavahana tao rahampitso ny FFKM androany moa no nanaova ny filohan'ny FFKM io fanambarana io teny Andohalo ary ny antson'ny mponina rehetra manerana ny nosy tozy Rabefatra sy Andry Rabesotra trany tranga miteraka fikorotana-tsaina ny tranga misy amin'izao manoloana ny fahaverezan'olona sy ny von'olona hoy ny filohan'ny FFKM androany noho izany indrindra no antony anaovana fotoam-pivavahana entana hitrotrona ambavaka ny firenena hoy ny nambarany manoloana ny zava-misy mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny izay miteraka
fasan-tsaina tsy filaminana ary indrindra fahafatesana sy fahaverizana olona no ny antony maro samihafa finetraketraka sy fanakorontanana matsiaro ny fiangonana fa manandraikitra ary indrindra manoloana ny antso nataon'ny filohan'ny fanavaozana sy ny fanorenana dia ny antso ny fiangona fiangonana kristiana eto Madagasikara ny amin'ny fotoam-bavaka lehibe izay tanterahana rahampitso eo amin'ny parivianalakely manomboka amin'ny sivy ora sasany hitrotroana-bavaka ny firenena ary indrindra ho fianehoana fimbonam-po ihany koa amin'ireo izay niaran'ny fahoriana sy ny herisetra toy izany. Mila fandravana ny heriny-maizana izay mandrava ny taranaka ka ny antson'ny kristianina rehetra manerana ny nosy anatanteraka io fotoam-pivavahana io hoy ny FFKM. Tsy ho eto ihany atao izany fa mba hanerana ny nosy mba hatsapa tokoa isika fa itsika iombonana ny fandravana ny heriny-maizana sy ny fanoherana ny hery manimba rehetra ho an'ny taranaka sy vahoaka amin'ny lafiny rehetra ka dia izay no antso ary antsona tsika vahoaka kristiana rehetra ho iaho teo ho avy irodorodo amin'izany eo amin'ny parivianalakely raha pitso amin'ny sivy sasany dia androany moa nanaova ny FFKM io fanambarana io tiany Andohalo. Vahiny ny fandaharana na invité toujours ny alakamisy 13 Jolay 2024 amin'ny sivy alina ny mpandalina raharaham-pirenena Constant Raveloson manasana ho azy anaraka izany. Araka ny fampahafantarana rahantsika teo iny dia aorianan'izao fampahalalam-baovao izao hatrany no anarahana ny fandaharana l'invité du jour iny fa hotoizantsika ihany aloha ny fampahalalam-baovao tafiakatra 20 miliara ariary isam-bolana ny fandaniam-bolany orinasa Jirama raha toka 70 miliara ariary isam-bolana ny vola miditra raha nitatra avy amin'ny voamera parlementaire mpanao fanadihadiana ny orinasa Jirama androany. Ny fahabangana noho izany no mahatonga ny fitondram-panjakana manome vola ny Jirama vokatry ny gaboraraka sika trano an-trano no miteraka io fahabangana io akoatra ny vidin-jiro mora ho ihany ny tatra fahatelo nataon'ny voamera parlementaire mpanao fanadihadiana. Tatra izay Tozy Rabefatra sy Andry Rabesotra. Misy 520 ireo sita mpamokatra herinaratra tantany orinasa tsy miankina amin'izao raha toka 740 no tantany orinasa Jirama mivantana raha nitatitra ho an'ny fanadihadiana parlementaire ataony ireo voamera misahana ny fanadihadiana momba ny Jirama androany. Ny 20% ny herinaratra ilain'ny Madagasikara araka izany no voakary ny sehatra tsy miankina raha nitatitra ny oentin'ny solombavam-bahoaka Pety Rakotiny aina. Tarehy marika tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy amin'ny fitantanana ny Jirama famokarana jiro herinaratra eto Madagasikara talohan'ny fitonana fanavaozana. Site na centrale 550 no tantanan'ny tsy miakina, 740 no tantanan'ny Jirama mivantana. Raha ny tokony ho izany amin'ireo site 550 tantanan'ny tsy miakina reo dia ny 20 isan-jaton'ny herinaratra zany ny energie ilain'ny Madagasikara dia tokony vokariny site 550 ary ny 20 isan-jaton'ny herinaratra ilain'ny firenena zany zay ny vokarin'le site 740. Manodidina ny 70 miliara ariary isam-bolana eo ny vola miditra amin'ny orinasa Jirama kanefa manodidina ny 20 miliara ariary isam-bolana eo ny fandaniam-bola ao amin'ity orinasa mpamokatra jiro sorano ity raha nitatitra hatrany. Voatery mitondra fanampiana ara-bola amin'ny orinasa Jirama araka zany ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Eo amin'ny 70 miliara 80 miliara d'ariary eo isam-bolana ny vola miditra amin'ny Jirama. Fa ny fandaniam-bola isam-bolana kosa dia eo amin'ny 20 miliara d'ariary 180 miliara d'ariary par mois. Hitanareo amin'izay zany fa banga 90 miliara d'ariary isam-bolana zany ny vola tsy feno. Dia rehefa atao ny calcul zany ataontsika fois 12 io dia manome 1000 miliara 80 anatin'ny taona iray. Dia zay no mahatonga ny fitondram-panjakana isa-taona manome vola 1000 miliara d'ariary ny Jirama hamenoana anio banga io.
lafiny maro no mahatonga ny fahabangana hoy ipety irakodiny aina. Ny fahabangana moa zany a de zavatra anakoroa eo le hoe amidy mora ny zero fa ny ray koa de le hoe vokatry le gaboraraka zany vokatry le ketranao trano a zay no mahatonga ny fahabangana io. Lasa misy elanelana araka zany ny volalohan'ny jirama amin'ny tsy miankina no ifamokarana miovaovy io raha ny fanazavana trany. Atratra 1,5 raha pitahaina amin'io 90 milliards io ka eo amin'ny 45 milliards,9 ariary isambolana zany ny vola tsy maintsy omena an'ireo privé reo a isambolana zany. Mandany ny fandaniana amin'ny solika isambolana ho ihany ny filohan'ny voamera parlementaire misahana ny fanadihadiana momba ny jirama. Raha pitahaina amin'io 90 milliards d'ariary io zay vola miditra amin'ny jirama isambolana io ny vola lanina amin'ny solika isambolana de mahatratra 4,20 isanjaton'io ny vola lanina amin'ny solika de manome tarehimarika 7,70 faingo 4 milliards d'ariary isambolana 77 milliards,4 isambolana zany a ny vola lany amin'ny solika fotsiny. Mahadidina ny 3,3 miliara ariary isambolana noho izany ny vola lany amin'ny solika sy ny vola lany tsy maintsy omena ny sehatra tsy miankina io raha ny tatitra hatrany. Hitanareo zany fa raha tambatra ny vola lany amin'ny solika fotsiny sy ny vola lany tsy maintsy omena an'ireo mpanjifa reo isambolana de fa mahatratra 123 milliards,3 ariary isambolana efa mihoatra 33 milliards,3 ariary isambolana raha pitahaina amin'ny vola miditra amin'ny jirama isambolana. Androany moa no andro fahatelo nanaova ny voamera parlementaire tatitra mikasika ny fanadihadiana momba ny orinasa jirama io teny amin'ny anteny meram-pirenena Tsimbazaza. Mbola vaovao mahakasika izay orinasa jirama izay hatrany miezaka ny jirama sy ny ministeran'ny angovo nanomboka tamin'ny volana Jona ary matoa tsy tapaka ny herinaratra misy ny fampitomboana izay mandany vola hoy ny filohan'ny fanavaozana androany. Nampiasaina ny TAC izay ampitomboana ny famatsiana herinaratra mandany farafahakeliny 7 miliara ariary isambolana mba tsy hisian'ny fahatapahan'ny herinaratra nefa tsy miakatra ny faktura hoy ihany ny kolonel Mikael Randrianiriny. Ny antony vahoaka malagasy tsy hiemotra ary anohy ny asa moa ny kolonel Mikael Randrianiriny. Tojerabefatra sy Andry Rabesotratrany. Nankahera-pahibe maso ny ministry ny angovo ny filohan'ny fanavaozana androany teny Ivato rehefa nanao lahateny mikasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny firenena mikambana. Tsy tsaroan'ny malagasy ny zava-niainana tamin'ny fahatapahan-jiro tamin'ny taondasa hoy ny kolonel Mikael Randrianiriny. Fantatra ny amafy ny asa miandry ny jirama sy ny ministeran'ny angovo hoy ny nambarany. Mankahera ianareo amin'izao fotoana andalovantsika zao monsieur le ministre ny tenenao tao ny fahatapahan'ny jiro izy io manko tsy tsapany ny akamaroan'ny vahoaka malagasy. Zay ny ankahirezako anao manokana eto satria raha mahatadidy ny vahoaka malagasy zay manko tsika malaky manadiny tamin'ny volana May tamin'ny heritaona efa nanomboka adiny 4 isan'andro angamba io par quartier azy diso efa nanomboka ny tabatabatsika zao izy tapaka kely 50 minitra na 20 minitra iainako zany satria ny quartier misy any Ivandry de hitako tapaka ohatry zany isan'andro tapaka kely 20 minitra de miverina de hitako zany zavatra zany fa tsapako ny asa mianjady amin'ny andriamato ministra sy ny jirama de mipirina satria fantatro ny amafin'le izy. Efa nampiasaina ny milina lehibe antsoina hoe TAC ny jirama sy ny ministeran'ny angovo amin'izao mba hampianana io fahatapahan-jiro io na dia mampiakatra ny teti-bolam-panjakana azy ho ihany ny kolonel Mikael Randrianiriny androany. Zava-misy anefany miezaka ny ao amin'ny jirama, miezaka ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo nanomboka tamin'ny volana Jona. Fanjakana koa miezaka manaraka eo satria matoa tsy tapaka dia nisy angovo nampitomboina mampiasa an'izay ataontsika hoe TAC zay zareo machine lehibe anankiray ao amin'ny jirama mampiakatra ny dépense ny fanjakana mampiakatra ny vola lany fanjakana sy ny jirama
5 miliara ariary isam-bolana farafakely no tsy maintsy vola ampiasainy ny fanjakana nanomboka ny volana jona teo amenona ny banga amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Eto io andriamatao ministra mety hanampy ahy farafakely ny 5 miliara ariary isam-bolana io tahaky io nefa tsy miakatra ny fakturanareo any. Miezaka zany le fanjakana, miezaka andriamatao ministra io, miezaka ny gouvernemanta, zay ny akahirezako ny gouvernemanta eto manokana. Na nisolika amin'izao fotoana izao aza tsy maintsy ampino ny fanjakana vola ny fividianana azy mba tsy hampiakatra ny vidin-tsolika tahaka ireo any amin'ny firenena hafa. Efa fantatry ny fitondram-panjakana mantsy fa tsy ho zakan'ny vahoaka malagasy io fiakaran'ny vidin-tsolika io ka antony andraisina io fanapa-kevitra io. Satria dia tsara ataoko teneniny eto androany koa ny tsy fahatsapatsika hoe fa maninona moa Madagasikara rery no tsy miakatra ny carburant hatreto. Indray mandeha miakatra ihany izy tamin'ny mois de mars 2000 dia tsy miakatra tsony. Nefa ny firenena rehetra na etsy amin'ny Maurice eo akaikitsika eo nosy rahavavy dia mba manontany eo ny ohatrinona ny fiakaran'ny carburant eo. Mijery ny vahoaka malagasy zay satria fantatra fa tsy ho zakany vahoaka malagasy izany fiakarana zany. Dia miezaka mafy io gouvernement io mbola andriamatao ministra ihany koa moa zany voakasika zany zay no tenenako azy eto manokana. Ny resaka tany amin'ny FMI miezaka mitady ny vola hanetsemana mihitsy fiakarana io noho ny fijerena ny vahoaka malagasy. Ny antson'ny gouvernemanta anohy hatrany ny asa noho izany ny filohan'ny fanavaozana. Dia zay zavatra zay andriamatao ministra no ankahirezako anao eto sy ny gouvernementanao andriamatao prime ministre. Rehefa tsy trapan'olona izy io dia hitan'Andriamanitra. Zay ny azoko tenenina fa ny ankamaroan'ny olona manko any zavatra voateny eny amin'ny tambajotra tserasera zay kanto fety ny ankamaroany no inony malagasy ny ankamaroany zay mijery an'ireny zavatra ireny. Dia makahery anareo toy izy miasa rehefa afapotsika amin'ny asa ataotsika, tsika moa tsy ho afapo velively mihitsy satria raha mbola izao ny zavatra misy eto Madagasikara dia tsy ho afapo. Fa rehefa mba fahita nanao dia makahery anareo lalandava amin'izay zavatra zay, mandrosoa hatrany mandrosoa aza mihemitra amin'io zavatra io fa iza dia andamosinareo tsy hemitra na inona misy ao ho an'ny vahoaka malagasy. Na mafisy ny filohan'ny fanavaozana moa fa lara-pamehan'ny fitondrana amin'izao io famahana ny olana ny herinaratra io. Vaovao mahakasika ny fampianarana kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Mbola tsy fantatra hatreto ny fotoana anombohan'ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat hoy ny tale jeneraly ny fampianarana ambony androany. Efa miditra amin'ny fandaminana nefa na izany azy ny université ka ezahana ny voan'ny valim-panadinana ao anatin'ny iray volana ho ihany nambarany. Mitohy rahampitso ny fanadinana baccalauréat na dia eo aza ny fisaonam-pirenena ho ihany tale jeneraly ny ministera ny fampianarana ambony nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony Leonardo Andriamparana sy Ezekia Hermalala. Mito ny fanateterahana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny rahampitso na dia eo aza ny fisaonam-pirenena izay namoana fanjakana didy hoy ny tale jeneraly ny fampianarana ambony androany. Araka ny fantatseko koa dia misy ny fanapakevitry ny fitondram-panjakana ny anokana ny andro rahampitso ho andro fisaonana tsy fiasana. Dia eto dia ataoko hoe makahery miondrika mpanajana eo anatrehan'ny enina foy ary makahery koa ireo namoy fianakaviana namana sy tapaka zanaka. Na zanaka zany fa mahafanadina mpanjakana azy dia mitohy ihany ny fanadina baccalauréat ary mampatsiahy ny mpiadina rehetra, mampatsiahy ny ray aman-dreny fa ny rahampitso zany dia mitohy ny fanadinana. Mbola mitohy ho an'ny andro zoma mantsy ny fanadinana. Raha tsy haivina moa ny rahampitso maraina dia ireo izay miatrika ataontsika hoe science économique et sociale amin'ny OZ zany sy ny fanadinana teorika eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena zany no rahampitso. Dia ampatsahivina zany ireo mpiadinareo fa mitohy ny fanadinana rahampitso. Mbola tsy fantatra kosa hatreto ny fotoana anombohan'ny fitsarana ny taratasy-panadinana. Efa miditra ny fandaminana nefa na izany aza ny université amin'izao amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana io. Mialohan'ny fitsarana moa fantatsika tsara fa misy dingana maromaro ny fikirakirana. Io moa zany ataontsika hoe amin'ny resaka collection dia amin'ny ankapobeny samy manana ny lamany ny isaky ny université, ny isaky ny direction d'office du bac fa amitreto aloha zany mbola misy tena hoe miroso amin'ny fitsarana fa efa miroso amin'ny fandaminana
tahaka ny Antananarivo zao isaky ny tapitra ny épreuve dia efa mitohy ny fikarakarana satria tsy maintsy misy an'ilay ataontsika hoe paquetage anonyme ozy ny fomba fiteny zany ahoana ny ahafahana manafina ny anarana zany hoe misy dingana maromaro zany atao aloha mialohan'ny fitsarana fa ny tsara mantsy dia tsy maintsy le correcteur zay mpampianatra any amin'ny lycée ihany dia miroso tsikelikely am'zay zany tsika fa hatreto aloha mbola tsy tena misy manomboka. Miankina amin'io fandaminana io ny fitsarana ny fanadinana izana nefa ny amoana ny valin'ny fanadinana faran'izay aingana olona ambarany. Fa ny lamina kosa ho an'ny université tahaka ny hoe raha Antananarivo sy université lehibe hafa dia voatapitra ny fanadinana tonga any amin'ny université le fait de copie dia manomboka ny fikarakarana mba hirasona ny fitsarana mba ahafahana mamoaka an'ilay valim-panadinana koa arak'ilay fotoana zay ataontsika hoe malaky arak'izay tratra. Tena samy manany azy isaky ny université ny direction office du bac raha ny expérience hatramin'izay fotsiny amin'ny ankapobeny dia manodididina ny ray volana aorianan'ny fanadinana eo izy io dia ohatr'izay izy amin'ny ankapobeny zany fa samy manany ny fandaminana ny isaky ny université. Androany nandritra ny valan-dresaka ao ampanao gazety moa ny resanta le jeneraly fampianarana ambony momba ny fitohizan'ny fanadinana rahampitso sy ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat. Fa mpampianatra mpiambina fanadinana baccalauréat miisa 3 no tratrana norom-pianatra sy nampandova vola mpianatra ho sara ny fahafahana mijery finday atao anaty efitrano fanadinana hoy tale jeneraly ministera ny fampianarana ambony androany. Miisa 12 ihany koa ireo mpiadina tratra ny jery finday ka tsy maintsy nandraisana fepetra. Tranga hita ihany koa nandritra ny fanadinana baccalauréat ny fisoloana toerana nandritra ny fanadinana raha nitatitra nataon'ny ministera ny fampianarana ambony androany. Leonardo André Amparany sy Ezekia Hery Malalatrany. Tranga maro no hita nandritra ny fanatanterahana ny fanadinana baccalauréat 2024 ka isan'izany ny fanaovana osika hoy ny tale jeneraly ny fampianarana ambony. Ny fitondrana finday nanaovana osika no tena betsaka hoy ny tale jeneraly ny fampianarana ambony. Dia raha ny osika amin'ny resaka fitondrana finday anaty trano fanaovana fanadinana dia manodidina 920 hatreto. Amafisina trano fa reo nandraisana fepetra reo dia reo nitondra telefôna tany anaty salle d'examen ary matetika ara dia tratra araka ny fomba fiteny hoe en flagrant délit nahitana ataontsika hoe zavatra tao anaty telefôna nahitana lesona tao anaty telefôna. Akoatran'izay dia nisy koa ny mitondrana ataontsika hoe montre connectée nahitana anankiroa. Akoatr'izay ny resaka fraude mahazatra ny fitondrana lesona amina potika taratasy kely anaty salle d'examen reny koa zany maromaro nahitana hatrany amin'ny 120 any. Nisy ihany koa ny tambajotra sary natao anatin'ny fanadinana baccalauréat ity ho ihany tale jeneraly ministera ny fampianarana ambony. Dia nisina tambazotra nampanahosika zany raha itentsika ny amin'ny resaka telefôna dia efa vo herinandro mialohan'ny fanadinana dia efa misy olona zany manangana groupe Facebook miezaka manangana olona mampandovola olona dia miditra ao anaty groupe dia milaza izy fa mahita sujet ny ataony nefany dia rehefa tapitra rehefa misokatra le fanadinana voazara ny sujet dia le miezaka mitondra ny telefôna ao anatina salle d'examen dia makasara dia manaparitaka an'ireny dia misy avy aty ivelany ny tsara dia mizara ny valiny dia izay no mahatonga ny tanroantsika tante hitondra ny telefôna anaty salle de classe satria te hitan'le valiny fotsiny. Tao anatiny hita nandritra ny fanadinana baccalauréat ihany koa ny fisoloana ny mpiadina. Efa fahita izy io fa tanitiny tena nahitana azy betsaka hoy ny tale jeneraly ny fampianarana ambony. Misy amin'ireo zao nefa niakatra fitsarana ary efa nandraisana didim-pitsarana mihitsy ary ny amin'le hoe olona ny solotoerana dia enjena ny solotoerana fa enjena koa le nampanolo. Io zany zavatra anankiray tena hoe misy ary anahitana antsika hoe mba hitandrina. Miisa 3 kosa ireo mpiandry fanadinana no tratra nanoro-mpianatra nampandoavin'izy ireo vola mihitsy aza ny mpianatra ahafahany makatahaka na mijery finday. Ny zavatra hita koa dia ho antsika mpampianatra maro misy mba tsy lazana hoe mba hoe tsy généralisena le zany fa nisy telo teo ny surveillant tratra nanoro-mpianatra ary misy amin'ireny ary no mampandovolona manao rakotra mihitsy le anatin'le salle d'examen dia mandovola le mpianatra zany dia avela mijery telefôna dia ahoana moa ny ahafahanay mahazo zany satria misy zana-bahoaka misy tanora zay tena mianatra ao anatin'ny salle d'examen reny dia mitaraina amin'ny ray aman-dreny dia na chef de centre io na superviseur na ny université io isaky mahita tranga dia mandray fepetra avy hatrany. Dia io zany zavatra anankiray anahitana koa hoe tsy indrandray tsika lehibe zay ny atao andrindra indray no
mitarika amin'ny ankizy amin'ny fakapana fa dia ezaka raha manao ny fanadiovana fanadinana. Nambara ministerin'ny fampianarana ambony moa androany fa misy ihany koa ireo nararitra tratra-loza-pifamoivoizana tany Miandrivazo ary afaka niverina na manala ny baccalauréat. Nisy ihany koa ny vehivavy iray mpanala baccalauréat no teraka androany maraina tany Miandrivazo ary nanohy ny adina izy ho an'ny androany io. Mbola vaovao mikasika izay fanadinana baccalauréat izay hatrany, ny fonction sy ny suite ny tena sarotra indrindra no niatrika azy tao anatin'ny taranjany matematika ka nanahirana no nanao azy ho ireo mpanala fanadinana baccalauréat androany. Sarotsarotra noho izany io fanadinana io ho ihany ny mpiadina. Misy kosa nefa ireo taranja antenaina fa ahazahoana tsara ka isan'izany ny filozofia sy ny malagasy ary ny frantsay ka antenaina ny hanavitra ireo noty ratsy ho ireo mpiadina baccalauréat. Androany moa no ny farana ny fanadinana baccalauréat ankapobeny mitory ampitso sy amin'ny herinandro ho avy izao kosa ho an'ny teknika. Leonardo Andriampara sy Ezekia Ermalala. Ny taranja siantifika no tena sarotra niatrika azy nandritra ny fanadinana baccalauréat ka isan'izany ny taranja matematika ho ny mpiadina nanontaniana androany. Tao amin'ny fonction sy ny suite no tena nitaraina ny mpianatra ho tena sarotra ho ireo mpanala fanadinana baccalauréat. Lamma ihany ka azo atao hoe mandeha araka ny izy matematika zao no tena sarotra. Tena sarotra aloha le izy ho anay teknika manokana aloha dia ny mathe tena sarotra be fa ny akoatr'izay mba azo azy ihany dia ny anglais koa tena sarotra be. Fonction de probamba io ihany. Sarosarotra ihany aloha fa tena hoe sarotra be atonotony. Mathe zao ny tena sarotra be taminahy. Suite fa fonction mba atonotony ihany na dia tsy haiko na hoe marina na diso no nataoko tany aloha. Na izany aza misy ny taranja navitra ireo noty latsaka tamin'ny matematika ireo ka ireo taranja littéraire toy ny frantsay sy ny filozofia ary malagasy no antenainy mpianatra azahoananao tsara. Azo fanina indrindra zao tena le français teo dia le anglais dia le malagasy. Français de philosophie de zay. Milamindamina ihany toka. Filozofia zao no tsy nitanay fa nandamindamina tao. Filozofia malagasy tsisy infidiko zao tamin'ny filozofia 6/2 lazadina faharoa famakafakana angamba indrindra tsy diso fa tsy tadidiko tsara koa izy zay. Sarotsarotra ny fanadinana baccalauréat sainga manatiana ireo mpianatra no afaka misy aza ny miandrandra ny azo mention ho ireo mpiadana. Manatena ve hoe afaka amin'izao aloha satria mbola tsy tena vita ny anay fa amin'ny herinandro mbola misy dia efa mba manateny. Tsy maintsy hoe miasiry ihany tena koa aloha hoe afaka satsia koa mpiadina. Atenana mihitsy mention aloha raha hoe zay omeny eo dia ifaliko daholo. Tsy maintsy hoe afaka moa zany. Zay ny faniriny, zay no iriny. Androany moa no ny farana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny ankapobeny ka ny taranja frantsay sy ny siansa no namarina izany. Itoy rahampitso kosa ho an'ny adina OSE sy ny an'ireo miatrika ny adina antsoratra ho an'ny UPS. Mbola mitohy amin'ny herinandro ho avy izao kosa ny baccalauréat teknika. Hoarantsika eto amin'ny Real TV Madagasikara isan'andro amin'ny fito ora latsaka fahatelony ny fifamotenana ireo nandray anjara ho an'ny Our Generation, fifamotenana ho an'izay solotena Madagasikara ho an'ny fifamonanan-kira 424. Mbola mikasika iny Our Generation na 424 iny antrany ampianarin'ny mpifaninana amin'ny Our Generation na 424 ny fitezana atao azy ao amin'ny loft ny fahaiza-miaina ao anatin'izany ny fampirimana ny efitrano fatoriana fandaminana ny entana ary fangoronana ny lovia rehefa avy misakafo. Zava-dehibe ho azy ireo izany raha nambarany satria misy azo entina amin'ny fiainana andavanandro rehefa vita ny fifaninanana. Dia aroarantsika izay fiainan'ny mpifaninana eny amin'ny lofta eny Alasora izay miaraka amin'ny Nancy Ranevson sy Anissé Ranjakason. Matory izy dia mihira ve?
tapitra indray ary aloha zay ny tontolo andro rehefa fotoanany sakafo hariva no ifampiresadresana sy ifampianianina ho an'ny ankizy rehetra. Anisany ampianarina ny ankizy ihany koa ao amin'ny fitaizana atao any amin'ny lofta ny fahaiza-miaina. Ao anatin'izany ny fampirimana ny efitra ny fatoriana, ny fandaminana ny entana ary ny fangoronana ny lovia rehefa avy misakafo. Sy ny matory dia misy karazana savoir vivre kely nampanaovy ny tatinansy anay dia zara groupe roa zay isan'andro mandamina vilia zany dia mandamina vilia dia ny ao amin'ilay groupe iray misy amin'ny feno antra dia za dia Davila dia Ismaël dia amin'ilay groupe 2 misy any Tokin dia Jaya dia Tomoina dia Malala. Dia ampianarina anay koa ny mahay miaina sy mahalala fomba dia miara-monina amin'ny olona. Fa na vao mifohatra izay dia efa ampianarina hoe ampirimina tsara ny fandriana dia lama tsara mihitsy ny chambre. Le izy mety tsara aminay satria konko ny fiainana aty amin'ny lofta ihany tsara averina rehefa any trano dia mety be le izy satria lasa fahazarana koa zany le izy rehefa tonga any trano. Izay ary aloha ny tontolo andro ny ankizy tany andeha atory akainy indray hiatrihana ny tontolo andro vaovao ho an'ny rampitso. Hiditra amin'ny pejy tokoa kosa indray ary isika izao. Mandray vahiny anankiroa isika ho amin'ity alahity eto amin'ny plateau ny Real News ny voalohany ato amin'ny ilako ato ny avy amin'ny Louveteau Compagnie miarahaba ny soa ary tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao. Faly miarahaba menja ary faly miarahaba nareo rehetra any tokantrano any izay manaraka ny Real News. Ato amin'ny ilany ato kosa misy ny solitena avy amin'ny tarika lolo sy ny tariny efa miara-miasa amin'ny Louveteau Compagnie tonga soa ihany koa. Miarahaba no menja dia miarahaba ny teknisiana miarahaba tsika ny tokantrano rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana. Ato amin'ny Louveteau Compagnie avy hatrany angamba no antsika ho an'ny fiandohany izao fifampiresahana izao roviana indray inona ny hetsika karakarainareo ho amin'ny mpankafy manaraka. Ho an'ny mpankafy manaraka moa zany menja ataontsika hoe efa fotoana hifanomezana isa-taona izy io dia ny revirevy mody masoandro karakaraintsika ho toto-saina amin'ny alahady faha-20 ny volana jolay 2024 ho avy izao toy ny mahazatra dia eny amin'ny parkina CCI-no anatanterahitsika azy. Endrikendrika ohatry ny ahoana io ho an'ity taona ity isoa. Ataontsika hoe toy ny tamin'ny taona lasa teo zany menja dia tsy novaina aloha zany ireo artista izay ataontsika hoe efa tena ireo no ataontsika hoe fototra n'izay revirevy mody masoandro izay dia tsisy izany fa ny tarika maleo ny tarika lolo sy ny tany ary eo ihany koa Samuela zany dia izy telo ireo zany no ataontsika hoe izy ireo no hamasaka an'io fety io izay ho amin'ny mpankafy fa indrindra ihany koa hetsika izay ataontsika hoe ao aorianan'ny vita-baka moa zany izy ity. Itodika kely ato aminao indray isan'ny hoe solitena ny mpanakanto mandray anjara mihoseho io ny tarika lolo sy ny tariny ohatry ny ahoana ny fampisehoana ho entin'ny mpanakanto mandritra io fotoana io. Le izy moa zany tarika telo dia mety ho lavalava ihany aloha. Ny fitomboany aloha zany ny fantatra hoe manomboka amin'izao ora fa ny farany dia rehefa tapitra le izy dia mijanona tsy teny hoe rovina na mifiry. Misy fiarahan'ny tarika anankitelo eny antsefatsefany eny fa ny tena fototra moa zany dia samy manao ny hirany dia rehefa avy eo zay ny tenatenany eny misy fiarahanay miaraka mihiry zany izay efa nomanina nanao efatra amin'ny maly dia fa ny tena hevitra fototra dia izy hoe revirevy mody masoandro fa matianina be ny fanomanana miaraka amin'ny Louveteau Compagnie zany tena matianina be mihitsy na eo amin'ny fandaminana ny fanindrana na ny fandaminana eny atoerana fa le revirevy mody masoandro ambom-piaona ny rehetrarehetra zany hoe ambom-piaona ny samy artista fa ambom-piaona ny mpankafy koa
ny mpijery zany eo zany tsika ny fampizara hoe fampizara miainy tonikira mira tonikira fa le hevitra fototra hoe teny foana no tena fampizarana iny de mba samy mitsakitsako an'ilay teny satria raha ny eranay tarika telo taratry ny zavatra misy ao anatin'ny fiarahamonina hoe zao ny olanao de reo olanareo hatramin'izao mbola matoa mbola malaza reo tarika reo mbola tsy vavany olana de zay zany ny fampizarana iny zany hoe sady mifaly no miaina no misaina no mieritreritra ohatrany ahoana nanaovana ny safidiny io satria maromaro ihany leo hira mety hira firy eo ny andrakotra ny fampisehoana zany raha le zay arina teko hoe fototra iarahana amin'ny mpijery zay de angamba vitsivitsy any mira tsy fantatry ny olona fa le hira tena iarahana amin'ny olona reo no tena atao ie verina kely atao misondray akoatra ny hira zany mety hoe ianareo mpikarakara mety hoe ohatrany ahoana koa zavatra hita eny antoerana amin'ny fotoana io ankoatra ny hira moa zany dia araka n'izay loha hevitra zay hoe revirevy mody masoandro menja dia isy ny revirevy eny antoerana ny tsakitsaky eo ihany koa ny feu de camp ho atolotra ho anareo mpakafy dia indrindrindrindra akafy an'ilay hira sika hiara hirevirevy ny loha hevitra voizina tamin'ity taona ity moa zany dia hoe iray fo iray revy raha mahakasika ny tapakila kosa indray menja dia misy mizara efatra zany izy io ao zany ny VIP amin'ny vidiny 40 000 ariary na 4 alina ariary ao kosa ny gold amin'ny vidiny 20 000 ariary na 2 alina ariary dia ao ny simple na ny fanzone amin'ny vidiny 10 000 ariary na 2 alina ariary dia ny fahaefatra dia ny live parking fa ivoaka tsy ho ela moa zany ny mahakasika an'izay mahakasika le tapakila ve mbola misy eny antoerana amin'ny fotoana io so efa vitsivitsy aloha zany raha ny tapakila indrindra ny VIP sy ny gold fa ezaka izay mbola anisy amin'io andro io fa ny simple kosa nefa menja dia tena hoe amin'ny jour J io fo mivoaka zany dia manomboka amin'ny valora maraina zay dia efa mivarotra tapakila eny antoerana eny ary hiverina kely atao aminao indray mahakasika izay fampisehoana izay efa mamaraparana fotoana sady ihany koa sika misy fanentanana ve avy aminao ho andreo mpakafy ho avy eny antoerana araky ny voalazan'ny mpikarakara teo amin'ny valo aloha zany mivarotra tapakila zareo fa amin'ny folo dia efa afaka miditra dia tsika rehetrarehetra zay manana gitara hoe mba te revirevy araky le revirevy mihitsy zany dia hoenty gitaranareo eny amin'ny parking eny aloha mandrapatonga an'le amin'ny roa tena anombohan'ny fampisehoana amin'ny roa sasany dia mba afaka milalao eny tsika mitsakitsaky mirevirevy tena araky zay teny zay mihitsy le izy fa manentana tsika lelelena ho atsika zay mbola tsy nanantsika an'le fampisehoana tena ngeza be fa lanonana io mitombo ary mivoatra zany le fampisehoana tamin'ny eritaona izy zao fa tena saiky tsimbotsony ny parking dia manateny tsika fa mbola hitombo mihoatra n'izany tsika amin'ity taona ity sady io atsika mihitsy io fa tsy hoe amin'ny mpanakanto na ny mpikarakara tsika rehetrarehetra ny mahatongoana an'io tsika rehetrarehetra koa ny mampatiza ny fampisehoana io dia manentana tsika rehetrarehetra zay efa mahazatra tonga teny zay efa mpakafy dia tongava zay mbola tsy nahita dia manentana koa tongava mahafinaritra io melohan-tena amaranantsika azy koa ary dia fanentanana avy amin'ny soa ho ampiatsehivina ihany koa ny daty sy ny toerana anaovana ny fampisehoana iray fo iray revy zay moa zany loha hevitra zay voizitsika amin'ity taona ity ny daty dia azadino fa amin'ny alahady fa 9 ny volana jolay 9 amin'ny valora dia isy ny fivarotana tapakila eny antoerana amin'ny folora kosa no misokatra amin'ny vavahady fa amin'ny rora sasantolakandro no anomboka ny seho iarahana amin'ny tarika mahaleo tarika lolo sy ny tariny ary Samuel raha ohatra ka ny tapakila kosa indray mialohan'izay androtriny izay dia ao amin'ny www.bieclick.com no ahitana azy eny ary tapitra ny fotoanantsika ankasitrako ianareo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao mena mankasitraka indrindra
niaraka taminay hatramin'ny farany aorinan'izao fampalalam-baovao izao mbola misy ny fandarana l'invité du jour izay arahana amin'ny mendrika razafindratsia ka anasana ianao hatrany ny anaraka izany fampalalam-baovao kosa mamay fotoananao rahampitso indray velomary. Nanolotra ho anao teo ny Real News ny vaovao marina. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui.